Marsa 7/7/9. Andro manandaza lehibe tokoa tamin'ny vanim-potoanan'ny Malagasy zany andro zany. Izy io moa dia betsaka ny olona ny aina zavatra tena nampalahelo sy nampangoritana, nefa mety misy tsy mahafantatra ny ray amintsika ka androany le izy dia ho tantaray kelikely ny tantaran'ilay zazalahy kely izay 7 taona monja tamin'io fotoana io. I Fiakra no anarako. Mbola 7 taona aho tamin'izany, tamin'ny fotoana nampisy an'io ady tolona ny MDRM io. Ao Manakara moa zahay no mipetraka. 5 anadahy zahay no zanaky dadako sy ny mamako. Izaho ny lamatoa, 7 taona aho, ary ny zandriko faharoa manaraka ahy 7 taona, ary ny manaraka 5, ary ny farany kambana anankiroa mbola 2 taona mahery kely. Ny dadako dia metisy, izany hoe mainty ny dadany dia fotsy ny mamany. Nanambady malagasy toa ahy izy, nanambady malagasy zany ny dadabe. Dia io fotoana io ary andro alahady ny andro tamin'izay, tokony tamin'ny 1 ratoandro ny rahin'ny mamako aho nandeha mila sarimbilany any amin'ny Nenitoa sy dadatoa Marcel. Tonga tany amin'ny toerana nandehanako aho miaraka amin'ny namako. Ny atairako satria nitsoaka ny olona, maro ny olona nilefa, maro ny olona nibata entana, maro ny olona mitomany, ary maro koa ny olona mikikika. Dia nanatona ihany moa ny tena amin'ny mahazazantena, tsy mivatra izay zavatra miseho. Kay po-basy be, fa raraka mitraillette moa satria lasa miaramila aho ankehitriny, dia izay ny alalako an'izay. Tatatatao izy ny basy, taitra be izahay sy nary namako. Nijery andrefana, nijery atsinanana, nijery atsimo, nijery avaratra. Mifahagagana amin'ny mahazazantena dia tsisy manazava. Ny olona no miteny milefa nareo zazatoa, milefa, ino aninareo mitiany? Dia izahay moa dia tsy nilefa fa dia niafina. Tapitra ary ny tifitra vararaka satria maro ireo matory amin'ny tany mba tsy ho voatifitra, nefa anisan'izany misy olona maty. Dia lasa nody izahay sy ilay namako tonga tany an-trano. Izahay moa mipetraka any Ambalasonjo, rehefa tonga tao an-tanàna dia jerevana tsisy olona tsony ny tanàna. Tsy ao tsony ny dada, tsy ao tsony ny mama, tsy ao tsony ny zoko sy ny ray tapo, tsy ao tsony ny Nenitoa, ny havana sy ny namany. Dia lasa nandeha nitoby, nandeha nanaraka ny olona, nandeha niankandrevana. Tany hoany, efa nandeha teo anatin'ny tapakandro iray manontolo, sady tsy mihinan-kanina, tsy misotro rano, tsy misy zavatra azo atao satria tsy mahafantatra sy ambony sy ambany. Ny atairako dia ity: ho aiza ary aho nanio alina, hatory aiza aho, aiza no nahitako ny mamako, aiza nahitako ny papako, fa dia nandeha hiandry satria teo velona ka kinanjo rehefa tonga tany anaty ala, na fotsifotsy na fitafiana tsy tonga satria tsy nafantatra hoe rehefa milefa dia tsy maintsy mitondra zavatra kely mba hirakofana fa dia ny aina sisa ny moentina. Tonga tany anaty ala dia gaga, akory ny agagako satria tsy nahita na i mamako na i papako. Dia nijanona amin'izao, nijanona hoy aho satria izao tsy hita tsony hoe aiza ny asiana ny asitriana ny loha ny andro efa mialina. Dia nisy olona niantra kely anay, nanome fitafiana anay, nanome firakofana. Ny soa ihany moa any amin'ny tany nisy anay, tany mafana, ary soa ihany koa tsy nisy ny orana. Io andro io moa dia andro ny rameau, izany hoe andro ny sapakazo alahady, nefa dia tsy nisy sapakazo vanina fa dia izay ny zavatra niseho. Nandeha ary ny fotoana, tonga ny alina natory, ny fo ihany maraina. Misy manome sakafo izay tianome, misy manome natapa-mofo kely, zara raha ny hinana ary zara ary mba misy manome. Tonga ihany ny atoandro, tsy hita i dada, tsy hita i mama. Tonga ihany ny hariva, tsy hita ry zareo. Ny ravaka pitsony ny talata izay vao hita hoe iny misy mpiara-bodirindrina miteny hoe: ory Fiakra, fa aiza ianao? Ny mamanao sy papanao mitady anao eran'io. Andiananao mandeha
andehana anao manaraka anay, andao anao manaraka anay. Dia nanaraka n'ilay olona izao. Tonga tany dia hidikotra ny mamako sy ny papako. Dia ny hafaliana moa nahita ny mamako sy papako. Dia hozy izy ny papako hoe andatsika atsika andeha amin'ny hôpitaly fa any ihany ny olona mandeha any amin'ny hôpitaly ihany no tsy tifiry ny fahavalo moa ny filazanjareo anazy tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa tonga tany dikotrany dia tsy misy fahavalo izany hoe misy mpiambina fa mpiambina Senegaly araka n'izay mampalaza anazy hoe Senegaly nazy baiko. Dia raha vao mandeha mivoaka hozy izy papako, na mandeha mivoaka, mandeha mangery, na mandeha misasa, mandeha miseky, dia tsy maintsy mitondra sainam-pirenena ny fahavalo izay tsy holazaiko satria efa nilamina moa ny tany ety aoriana. Dia tao izy fito mianaka tao mandritra ny 5 andro. Vita ny 5 andro dia nisy roplanina nandalo nandraraka taratasy nilaza fa misy fizarana fitaovam-piadiana ho an'ireo izay te hanampy hitolona hiaraka amin'ny MDRM. Dia nandeha papako ny tadidiko farany. Dia ny papako dia nanao bandana rouge menamena ohatran'ny Rambo miaraka amin'ny Claude Kidy hozy izy papako miaraka amin'ny Claude Kidy. Dia lasa izy. Rehefa lasa i papako dia tsy niverina intsony. Anisan'ny olona voasambotra izy ary misy namana, misy olona mahafantatra ny zavatra miseho any no milaza fa mila miasona ambany kasô mba tsy ho voatifitra amin'ny alina satria manararoatra ihany koa ireo Senegaly mitifitra ireo olona sy azony tifirina sy azony vonoina mba hampihena ny olona hoentiny miampita higadra any amoron-driaka. Dia izay ny tantaran'ny papako. Nigadra izy 10 taona. Raha tianareo dia ho tantaraiko anareo amin'ny fotoana manaraka ilay izy, fa ny tantarako no tantaraiko anareo androany hoe izany ny zavatra niainako tamin'izany fotoana izany. Hozy fiakatra niainany mafy sy ny mangidy ary namoizako ny ray tapo tamiko izy ny maty ny zandriko 3 mianadahy, 2 sisa izahay ary tsy fidino anay dia tsy maintsy nisaraka ny saratoerana izay sy ny anabaviko io. Mariko etona moa fa mbola velona somatsara izay mianadahy ankehitriny efa samy lehibe. Ankehitriny aho efa raiky amin'ny 20 taona. Dia ity tantara ity nataoko tantaraiko anareo androany mba ilazako anareo fa nitolona betsaka ny olona nitolona ho an'ny tanindrazantsika. Koa ny angaviako atsika malagasy dia tohizo ny fiarovana ny tanindrazana, aza midimidy, aza sarasaraina amin'ny olona rehetrarehetra ny tanindrazana. Ataovy izay mahatsara ny tanindrazana. Nefa kosa misy kosa ny lalàna ankehitriny misaotra an'Andriamanitra fa misy ny lalàna ka raha misy zavatra tsy milamina dia ny lalàna no anasasy ho an'ireo izay mpandroba ny tanindrazantsika. Tahio ny tanindrazana hozy izy ny hira anankiray izay atolotra ho an'ireo izay namono ny ainy tamin'ny 7 marsa 1770 nitolona ho an'ny tanindrazana ho an'ny tolom-panavotana asa donoina izy ireny. Izay ary no ela tantarany datako moa izy ity nataoko izay tantarako anazy androany satria fantatro fa ilainy mba ho fantatry ny olona ny zavatra niainany tamin'ny fahazazany. Dia tsy izy rery fa ho an'ireo rehetrarehetra izay nitolona ho an'ny tanindrazana, ireo zaza izay namoy ny ray aman-dreny, izay niafy niaritra ny mafy. Dia misaotra anareo rehetrarehetra fa ianareo no vato nanangana ny tanindrazantsika ho toy izao. Velona.